mandalo fotoatsara tokoa ny firenena am'izao fotoana izao indrindra taorian'ny fanaovana amboletra ny fifidianana na dia iarahana hita azy fa misy fitanilana teo am'ireo mpikarakara sy mpirakira ny fifidianana dia tsisy zany fa ny seni sy ny ACC tsy afenina mihitsy zany zava-misy tsy azo afenina mila mijoro tsika mijoro hatramin'ny farany tsy nanaiky ary tsy makatohana ny fifidianana iny sika satria hita mibaribary zao fa fametrahana ny didijadona tamin'ity firenena malalatsika ity hitatsika am'izao a fa na inona ezaka nataotsika na inona fikasana ataotsika tsy azo ao mihitsy akorytsika ary ny zavatra anankiray teny hijorotsika dia hoe mijoro amin'ny fahamarinana isika taiza teto amin'ity firenena ity fa misy olona milatsaka ho filoham-pirenena nefa tsy zaka zo malagasy zany ny zavatra tsy tatika ao anatin'ny foko misy zany satria very daholo ny fiandrianam-pirenena tsy misy zany era-tany hoe tsy olona malagasy toy azy nitondra azy tokony alala tsara isika hoe tena fanitsakitsahana ny fiandrianam-pirenena zany sy fanambanina tanteraka zao ny malagasy fantatro mihitsy misy taminareo mpiara-dia tamiko nalahelo kivikivy satria dia lasa raha ohatra tsika hoy zay président ka mindrotsaka ianao nandresisika tsy zayny izy tsy zayny izy nandresy vena isika dia ahoana ny fomba everanao ny fiandrianam-pirenentsika tsy zay le izy tsy fandresena amin'ny fahamarinana zany fa fandresena ambava fotsiny ihany diso be zany hoe aminareo zany anefa tsy hamezatsiny azy satria betsaka ny fampitahorana betsaka ny resaka aely etselo andamenana ny sain'ny olona tsy isy mihitsy fampandrona maharitra raha toaka ka tsy mipetraka tsara aloha ny fototra mahafirenena amin'ny firenena dia ny fifidianana madio mangarahara ary ekeniny rehetra andraisany rehetra njara natao daholo zay mpandraisana ny anjarany olona natao daholo hoe nampiakarina avy efatreny na fireny ny caution ny isy any ny nitsangana tonga ihany nandoha azy natao daholo zay fanasarotana rehetra tsy mahazo mivory tonga ihany ny vahoaka eto ary vahoaka malagasy dia tena miteny aminareo mahakasitraka any fihetsika nataonareo ary mametoky fa tsy hamelanareo irery nanao sonia ny tenako anisany ary nakatoa ny fanambarana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona Madagasikara 5 taona omaly nanaovantsika an'izany voarakitra tao anatin'izany fanajana ny zon'ny fototra zany a ny fototra iray mampitovy zoa ny rehetra amin'ny maha olombelona azy zo fototra lehibe a voarakitra amin'izany andininy voalohany zany fa ny olona tsy raray avy dia manana zo mitovy zay voalaza eo manana zo mitovy sy famendrehana hatramin'ny aterahana move zany zao ny zavatra mitranga eto amintsika voalaza mazava koa amin'ny andininy 7 amin'io fanambarana natao maly ny resahany Issa Sanogo zay coordonnateur résident ny Nations Unies io eno tsara voalaza tsara amin'ny andiny mihitsy fa mananjo aneo hevitra malalaka ny olona tsy raray avy ary mananjo anao famondrim-bahoaka malalaka ny mifanohatra amin'izany anefa no miseto amintsika na ireo mpanao gazety zay milaza ny vaovao marina azy dia anaovana fanenjena ary ampitahorina eny amin'ny fitsarana mitsika am'resaka zao tsika am'resaka zao dia vao antso any a reo namantsika natao fananina mihitsy androany nanaovana an'ilay anketana zany ny zavatra misy zany ny zavatra mitranga eto amin'ity firenena malalatsika ity noho izany a mandefitra manana ny rary ny malagasy raha ohatra ka anaiky an'izany kanefa tokony foa sy ho samyjorotsika ao anatin'ny fanenjehana fanagejana zay miatra amintsika am'izao fotoana zao aoka ho tsaroantsika tsara fa ny politika no manoritra ny mombanao androany ny hoavy rapitso ary mahandro ianao dia noho ny rafitra politika tsy matanjaka tsara manana ianao a dia ny rafitra politika mazava tsara entin'ny sasana anararotana malagasy ny hoe tsy manana fotoana anaovana politika
tiako resana amin'io zany dia tokony isokatra ny saitsika tokony anana fomba fijery malalaka isika ary tokony iroso amin'izany hoe fanarahana politika zany fa tsisy mihitsy eto Madagasikara olona tsy eritreritra no aviny ka rehefa samy mieritreritra daholo avy aloha any ny politika fa tsy hanao tsony zay dia sisy zany nanao an'io ao tsy maintsy miray iny tsika zay le tonga fitenena hoe zay mitambatra vato saraka fasika ny afatra lehibe izay ambarako ary aminareo dia mila mifoa amin'izay sika rehetra na aiza ny toerana na iza ary na inona antony tsy mendrika ny malagasy zao toerana misy atsika zao na iza miteny izy na manana sasany na mantra sasany tsy mendrika atsika malagasy zao koa sahi mijoro miaro ny tena tombontsopirenena tsy maintsy ataotsika zay anarina indray ity firenena malalatsika ity ary tsy very mihitsy akory ny fanantenantsika hoe aminareo efa isika zao no firenena mahantra indrindra maneran-tany manahaky an'izany daholo ny rehetra dia anaiky an'izany ve tsika hoe sika Madagasikara sika malagasy dia antra indrindra amin'izao fotoana zao aza mihevitra renao fa misy olona efa miady hoanao any ambadika any ka tsy ilaina intsony na politika raha toaka samy mitovy amin'izany daholo ny fiheveran'ny olona rehetra tsy misy tsy ny olona na iray azy ijoro intsony eto raha samy mieritreritra hoe efa manao ny sara leo politika raha zany daholo ny fihevitry ny olona rehetra dia ho isika amafiso ara ny firaisankinatsika etany ny mpiray tanàna eo aminareo la zao ny namantsika mijoroatra amin'ny farany